ity ary le vidéo ambodanerana mifaly partageo maky sazafady indrindra dia mba samy mahita daholo firaisakina fifankatiavana fihavanana zay ny tanjotsika e mariako aloha zany a fa ny tenako misilafatra dia tsy prestataire ankaramaina akory teto fa tena fianakaviana mihitsy zany ambodanerana mifaly ary tompon-draharaha ihany koa fa tsy ohatran'le mazatra zany hoe sady mampifety dia rehefa vita amin'ny fety dia mandray vola fa teto zany dia sady namoaka vola nanoana an'le hetsika mihitsy a dia nanao animation a mahafinaritra dia araho ary fa ho tataraiko anareo ny ambiance izany ambodanerana mifaly teto amin'ny Naturia Palma Atanambao moa zany a no nanaovana an'le fety lehibe ambohidanerana mifaly dia tonga tao daholo ny fianakaviana rehetrarehetra ny sakafo nandia ny lalao dia nanomboana an'ity fety ity moa zany a dia fotoam-pivavahana fiderana sotran'Andriamanitra dia nisy ihany koa ny rindrakira ara-pilazantsara isan-karazany ary andeha hoenotsika ihany koa ny kabary zay nataony présidenteny comité manalatanana rehetra zay tsy voatany isako eto misaotra miporotaka tsitrapo rehetra nahafana karakara sy nanatotosa izao etsika izao misaotra atsika mpitsangatsangana rehetra dia misaotra atsika rehetra dia mirany tontolo andro mahafinaritra indray androany a dia umariky fifaritsika kopakopaka kely daholo saotra tompo zany dia mabentanana amin'ny commune Tsanala dia tsy hainy tsy hiteny isaotra antsika rehetra satria dia tsapa izao manana firaisankina isika eto amin'ny ambodanerana manasa tsika fianakaviana rehetra mba hiditra amin'ilay groupe Facebook hoe ambohidanerana tanindrazanay eto ihany koa dia isaorana feno ny tarika iasina izay nanome fampisehoana sy fifaliana ho an'izany ambohidanerana mifaly izany dia andao aka fa isika ny dia sy ny sonda raikitra amin'ny balle fa fety tsy misy balle ohatran'ny ny andro tsy misy alina betsaka amin'ny balle fa ty vo tena lalina bobaka ny fety fa ty vo tena mety
misaotra indrindra antsika rehetra ary misaotra indrindra ihany koa ny komity ny karakara sy nanomean'iny fety tsara tarehiny iny ho antsika menakavy ary mino sy matoko fa mbola hitoy foana ny zavatra mahafinaritra ohatran'ireny satria rehefa mifalifaly lalandava isika dia manalavitra antsika ho azy amin'ny fahoriana ny mifetifety sy mamorona fifaliana ka dia Andriamanitra hita Jehovah nafisafo partage au maximum amin'ny vidéo antsika top classe top